Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika noho izy roatsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika noho izy roatsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra atsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Raha mitsikera eloko ianao ry Tompo, iza no atanty? Fa ao aminao ny famelan-keloko ry Andriamanitra Israely. Salamo 5:20. Isoragna mandrakariva anao izay misafidy manokana magnaraka tsy tapaka an'ity onjam-peo mamitsika ity. Isoragna ny fitiavantsika ny toriteny sy fampianarana, fandaharana iaragna amin'ny archevêque ray aman-dreny eto amin'ny radiontsika eto. Ka tolorana fiarahampagnaratsika tratran'ny Alahady 7 tsotra mandavantaogno agnatin'ny taogno A izay Alahady andalignantsika ny finoana izay. Amizany eglizy loahevitra aratsika, antson'ny Tompo ankeo amin'ny fanasany isika. I Jesosy zanany nafoy ny eny ho sakafo amelogno atsika tamin'ny alalan'ny vatany sy ny rany izay nafony ho antsika izay. Ka sahirary magnatogno ny sakramenta izay nameny Kristy atsika mianakavy ho famonjegna atsika izay. Ndao ary horegnesika ny tenin'Andriamanitra rosina eglizy amintsika amin'ity Alahady ity, arahiny fampianarana sy toritenin'ny archevêque ray aman-dreny Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Boky izay ampaminany amin'izany andro izany ny tompony tafika hanomana fanasana amin'ity tendrombohitra ity ho an'ny firenena rehetra, dia fanasana mihena matavy, fanasana amin'ny divay elan'ny otrehana, hena matavy sy betsoka, divay elan'ny otrehana sy voatantavana. Horovitiny eto amin'ity tendrombohitra ity ny voaly manarona ny olona rehetra mba amin'ny rakotra mandrakotra ny firenena rehetra. Ny fahafatesana ofoanany tsy hisy mandrakizay. Andriamanitra Tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra. Ny henatry ny vahoakany hoesorony tsy hisy amin'ny tany rehetra, fa efa niteny ny Tompo. Izao no holazain'ny olona amin'izany andro izany. Indro ny Andriamantsika izay niankinantsika mba ho voavonjy, dia ny Tompo izay nantenaintsika. Aoka isika no fifaliana sy hiravo amin'ny famonjeny, fa ny tanan'ny Tompo
ipetraka amin'ity tendrombohitra ity. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Sambatra ny aoka sambatra, manana ny aveo piaro. Sambatra ny aoka sambatra, manana ny aveo piaro. Izy Tompo miandry ahy, izaho mondry mitsinoli. Vilo maitso mitondrany, oron-drano no iatorana. Sambatra ny aoka sambatra, manana ny aveo piaro. Sambatra ny aoka sambatra, manana ny aveo piaro. Velombelona ny ana, lalamana no tiavina, ary izy no miay, teny anarany any. Sambatra ny aoka sambatra, manana ny aveo piaro. Sambatra ny aoka sambatra, manana ny aveo piaro. Taratasy masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Filipy. Ry kristianina avagna, aiko ny miafy, aiko ny manambe, efa nianatra ny ovoky sy ononao, ary ny anambe sy ny tsy hanana na inona, na aiza, ary na mininna. Maefa ny zavatra rehetra aho amin'ilay mankahiry ahy, nefa tsara ny nataonareo niompahoriana tamiko. Fa Andriamanitra kosa no amonina izay ilainareo rehetra, araka ny hareny. Ampombainy voninahitra ao amin'ny Kristy Jesoa izany. Ho an'Andriamanitra raintsika ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, 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 alleluia. Mombantsika mianakavana ny Tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina nisoratany Masinda Matio, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany, i Jesoa nagnano ty fagnoaragna ty tamin'ny lohandolon'ny mpisorogno sy ny zokiolona nagnano hoe: ny fanjakagny lagnitra dia karaha Andriamanjaka araiky zay nagnano fagnasagna tamin'ny fampakaram-badiny zanany lehilahy, ke nagniraka piasanazy ny kaiky ny olo voaasa ny invité ho agny amin'ny fampakaram-bady fa tsy nety ero. Dia nagniraka piasa hafa ndraiky koa izy nagnano hoe: allo volagna amin'ny olony invité, indro efa voavoatra, efa pare ny sakafo, ary efa voagno ny raha jiaby, ka tongavanareo amin'ny fampakaram-bady. Nefa tsy nahoany akory zegny, fa samy nandeha aby ro jiaby, ny araiky nandeha amin'ny tsabonazy, ny araiky nandeha amin'ny varotronazy, ny araiky nandeha ny sambotry ny ankiziny, ke no nefa nitevatevainy izy io dia nivoneny. Neliko ny mpanjaka izy kofa naregny zegny, ke nagniraka miaramila nandringagna izegny mpamony ologno zegny, sy nandoro ny tanagnany pitrahany. Dia hoy izy tamin'ny ankiziny: efa
voaomagna ny fagnasagna amin'ny fampakaram-bady fa ny olo invitegny no tsy mendriky ke indao anareo mandeha amin'ny fihonan-dalagna ary kahia andeha ty olo jiaby hitanareo agny dia niparitaka amin'ny lalabe ny piasa anazy namory zay olo hitandreo na tsara na ratsy ke feno mpamaka ny tragno nagnanaovagna fety ary niditry ny mpanjaka hizaha ny olo ny hina ke nahita lehilahy raiky tsy nagnano lamba zay findesigny amin'ny fagnanaovagna fetiny mariazy dia hoy izy taminazy ry sakaiza nagnino manao niditry tato nefa anao tsy nagnano lamba tokony indesigny amin'ny fampakaram-bady gigny i olo ty ke hoy ny mpanjaka taminazy tamin'ny mpanompony fihaiza vitinazy ndraiky tagnana anazy aravo ary amin'ny maizika agny i olo io agny baka hisy fitomanigna ndraiky fikitroa nify satria baka maro ny olo kaigny kanefa vitsy no fidigny izany ary ny tenin'ny tompo derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, raha nahary antsika olombelona Andriamanitra dia nahary isika ho sambatra. Ny vocationtsika dia ho sambatra, zany hoe sambatra miaraka aminy. Ansoin'Andriamanitra tokoa isika ho ao anatin'izay asambarana izay, ary ny asambarana dia sinona fa masina zany hoe miombona amin'Andriamanitra, ka izay indrindra olo raika ao aminy, ho fianakaviam-be ao aminy, ary ho iray aina ao aminy, zany hoe ho zanak'Andriamanitra isika ka ho fianakaviana iray tokoa. Ary io no mbola nanitra terin'ny papary amin'ny taratasy antsiklika vao ny soatany farany teo. Mbola misy moa ny fotoana andalinantsika anio taratasy ansiklika zay mitondra amin'ny lohateny hoe prahala tianadai isika ziaby, tutti fratelli tianadai isika ziaby, olo raika ao aminy. Ary rehefa olo raika ao aminy dia mifampisimana, mifanasoa, mikasaka ny soa iombonana, ka ao anatin'ny fifankatiavana. Ary izay raha teo moa no averimberitsika hoe olo raika eglizy fianakaviam-ben'Andriamanitra. Koa amin'izao lahady 2020 mandavataona izao ary dia izay rehetra izay no tian'ireo vakiteny telo antraterina amintsika, ho alaliantsika bebe koa, ka hatonga tsika ho tena eglizy olona velona, missionnaire, vita batemy, zanak'Andriamanitra, ka iraina ho tabernakla, zany hoe ho famantara-pamozena ary hitondra n'izay famindrapo sy fitiavan'Andriamanitra amin'ny mpiara-belona. Ansoina tokoa isika ho anisan'izay fianakaviana ben'Andriamanitra zay, ka ny votoatony ny tenin'Andriamanitra ary dia ansoin'Andriamanitra amin'ny fanasana lehibe iombonana aminy sika, mba hazahosika tokoa ary ny tena asambarana. Ary efa mampitsinjo asika tokoa zany rehetra izany amin'ny fiafarasika. Fantatra sika fefeo ampovoan'ny oktobra sika, ka mamaraparana ny taona pikatroana teo aloha, ary dia efa tena miditra kosa amin'ny tao pikatroana vaovao. Ka raha ny liturgie zany fantatra sika mifarana amin'ny Kristy mpanjaka, zany hoe afaka ray volana eo dia efa mamarana ny taona liturgika sika. Ka rehefa mamarana ny taona liturgika toy izao dia mampasiahy ny fiafarasika nireo tenin'Andriamanitra, ka andalinasika an'izay hoe karaha akory ny afarasika. Ka eto indrindra ary ny afatra dia hoe
ansoin'Andriamanitra isika amin'ny fanasana lehibe iombona sika aminy. Sarovy ary fa araky ny lazaisika matetika dia ady sady dian'ny fiainana, ady amin'ny fakapanahy manapotika sy nitady andrendrika sika ka raha misy zavatra mitady anapotika ny fiainansika dia fantatra sika fa ity korontana virus ity dia ny atim-panahysika misy, ny voto atim-piainansika arak'izay voalaza zay, ny fiombonantsika samysika, ny fanazahsika, ny zavaboary ary ny fiombonana amin'Andriamanitra zay vocation sika no tadiaviny ity korontana virus ity ka ady amin'izany sy mesetresika ary zay ireo averimberisika matetika hoe nouveau départ, pentecote vaovao amin'izao taonim-pikatroana vaovao zao. Ary dia izay no mitondra sika amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra sika ka ahatonga sika ho fianakaviamben'Andriamanitra ka miara sambatra aminy. Ry kristianina havana, ka ho fantatrika tokoa fa ny lohevitra momba ny fampakaram-bady zay eno sika amin'ireo vakiteny resika teo dia lohevitra lehibe ao amin'ny baiboly fa indrindra amin'ny testamenta taloha manambara ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olombelona ary ny tiana n'Andriamanitra ambara amin'izay dia ho fianakaviana raika ao aminy isika. Ambaran'Andriamanitra amin'izay ny fifandraisana sy ny fifampitondrana ao amin'ny fanekempihavanana zay manambara fa iray aina aminy tokoa isika ka io fanasana io no manambara ny fiombonana amin'Andriamanitra. Io no misongadina ao amin'ny vakiteny voalohany vondranesika teo ao amin'ny bokyny Izaia mpaminany. Manasa sika tokoa Andriamanitra ary manambara ny tenany faniriny amin'isika dia isika jiaby olo raika ao aminy ho fianakaviambe ao aminy araky ny afatry ny papa amin'ny encyclique-ny dia ho mpianadahy tokoa isika ka mifanasoa mifanasara. Manambara tokoa ary Izaia mpaminany fa sy ny vahoaka ny Israely ihany no manin'Andriamanitra fa ny olombelona rehetra ary dia tanteraka izay ao amin'ny Jesosy araky ny fantatra sika satria izy no mpanelanelana ary no mpampihavana ansika amin'Andriamanitra ary iny Eukaristia no mampibaribary amin'izay satria amin'ny Eukaristia dia miombona aminy tokoa isika ary rehefa mandray ny vatany isika dia manao communion zany hoe miombona aminy ka sady mivelona isika amin'ny rehefa mankalaza ny Eukaristia efa fantatra sika zay no misantatra an'izay fanasana izay ary zay ny dikany fankalazana averimberisika matetika zay hoe tsy ho fahaserovana fosiny asika rehefa mankalaza isika fa no ny asany fanahy masina dia sy fanasana fosiny ny Eukaristia isika fa sady famantarana no santatra an'izay fanasana zay ka tanteraka ny fiombonana ao amin'Andriamanitra no sady efa mivelona n'izay fiainana miaraka amin'Andriamanitra izay isika ary dia mitondra n'izay fiainana ao amin'Andriamanitra izay tadidisika rehefa mamarana ny Eukaristia sika hitantana ny diansika ny Kristy zany hoe zary tabernakla velona mitondra ny Kristy communion miombona amin'ny Kristy sika mitondra any Kristy zay nandresy ny rasy nandresy ny korontana virus ty mitondra azy eo anivony mpiarabelona ary ny masom-pinoana no entsika mizeren'izany rehetra zany finoana no entsika mankalaza n'izany rehetra izany satria raha ny logika n'izao tontolo izao dia sy atakatra n'izany rehetra izany. Ny finoana no mahatonga sika tabernakla, ny finoana no nahatonga an'i Jesosy ao akibon'ny Masiny Maria ka nitondrany Masiny Maria azy tany amin'ny Elizabeta dia karaha izay koa finoana no mahatonga sika miombona amin'ny Kristy
mandray communion ka izay indrindra no antitra terisika matetika aoka isika amaly mazava satria fekempinoana no andraisasika ny communion ka valio mazava. Amen. Ary raha nisy fotoana na asapasika nangetahitan'izany dia zao tamin'izao fotoana ny korontana virus izao satria tsy afaka nandray an'izany sika. Ary karaha izay koa no ny sakramenta ny fampihavanana, mihavana amin'ny Kristy, mihavana amin'ny olombelona isika, mihavana hatrany amin'ny zavaboary zay potehitsika ndraindray ary matetika aza ka rehefa mieky eloka isika mifona mibebaka miova ho tsara ary dia tsary kristianina ny taloloha tamitsika dia nasapa ary mahatadidy an'ilay hira hoe izao efa kristianina miova tsara ny fo, zany hoe fo honenany Andriamanitra. Ka raha misy fotoana ary nasapasika izany voalaza rehetra izany dia izao fotoana sarotra enasika etrehasika ny korotana virus izao. Ka izay indrindra araky ny lazaisika teo no nahatonga ny papa nametraka ny communion am-panahy sy ny confession am-panahy mba ahafahasika mivelona an'izany. Toizasika ny vavaka mba hiroso amin'ny tena fankalazana marina isika ka orisy ity korontana virus ity ka hivelona an'ireo sakramenta zay azo lazaina fa mifaningotra dia ny sakramenta ny masina sy ny sakramenta ny confession dia ny communion sy ny sakramenta ny fampihavanana izany. Araky ny fantatra sika fa sakramenta zay azosika raisina matetika. Ny dikany sakramenta moa tsara ihany no mampasiay azy famantarana hitamaso sy reny vatasika naorin'ny Kristy ka mampahazo ny fahasoavana, zany hoe mahatonga sika iombona amin'Andriamanitra. Ary izany indrindra no asongadin'ny fanoaran'i Jesosy amin'ny evanjely ka ndeha ho alaliantsika kely. Hitasika sy resika ary fa manasa sika tokoa i Jesosy amin'ny Eucharistie. Izay no ambarany evanjely ho isika, nanao fanasana tokoa Andriamanitra ka araky io fanoarana io nataon'i Jesosy io dia indrisy nisy nanda. Ary izay no miteraka asa loha amin'izao satria hitanareo ny rasy tsy kely lalagna ny rasy dia misy amin'izao no mampita fampianarana hoe tsy ilaina sony ny sakramenta, tsy ilaina sony mandray communion, tsy ilaina sony ny mandeha mivavaka fa efa ampy ny vavaka ao an-trano. Ary hatramin'ny monseigneur no nampirisika azy, nampirisika tamin'izay fotoana zay fa naverimberina koa hoe rehefa tonga ny fotoana ka misokatra ny eglizy, sokafy ihany koa isika tempolin'Andriamanitra andresasika an'i Jesosy. Ary dia izay no ambarany fanoarana androany, tandremy isika ho tahaka an'io fanoarana io, antsoina isika kanefa dia nanda isaoran'Andriamanitra fa lehibe famindrapo izy fa dia nilaza fa ansoy ny rehetrarehetra. Ho indrindra izy efa voahomana ny fanasana amin'ny fampakaram-bady fa ninasaina ny somendry komandiana nareo any amin'ny kiondalana rehetrarehetra asao aty amin'ny fampakaram-bady zay hitanareo. Zany hoe tsy manavakavaka misy Andriamanitra olona raika aminy isika no ariny ny tovy endrika aminy, ansoiny isika ho amin'ny fanasana fizahoanefa araky ny lazaisika teo. Misy ny nasaina kanefa nanda koa sambatra isika ary raha afaka manatona ny fanasana fa indrindra araky ny lazaisika teo tsy mizaha tavan'olon'Andriamanitra fa ny fo amam-panansika no tadiaviny. Ary zay no dikan'ilay anankiray sy ny akanjo hitasika ao amin'ny evanjely vonrenesika teo igny, ary manambara ny toetrasika sy vonina
ka hoy ny vavaka ataosika rehefa mialohan'ny communion, sambatra isika sy izay voanso amin'ny fanasana. Ka io akanjo io dia ilay akanjony batemy, ilay akanjony finoana, ilay akanjo anehoisika fa zanak'Andriamanitra isika. Sy hoe zavatra atafy aty ivelany io, sy zavatra apetraka aty ivelany io, sy diplôma io, sy karapanondro io, fa ny fiainansika ka manambara an'izay fiombonantsika amin'Andriamanitra. Ka io lay akanjo lazaisika hoe nouveau départ, vokatry ny fivampenitra mahery vaika, vokatry ny fibebana entsika miady amin'izao korotana virus zao. Aokary aversika matetika aoka mba ho pantekoty vaovao, vokatry ny fanadiovany fanahy masina ansika. Ka lay korontana teo zany dia alamin'ilay fanahy masina, zany hoe lay finoana aza-pasika fa i Kristy ny votoatin'ny fiainansika. Ka izy lay repère very nandritra an'izay korontana virus zay, izy lay soatoavina voalohany indrindra. Ka mahatonga sika manana akanjo maha-EOV missionnaire vita batemy ka iraina ho tabernacle velona. Ka mety misy anontany hoe fomba ahoana ary no mety ananana an'izay akanjo maha-EOV missionnaire ary dia tena marim-potitra misy izay fanontaniana izay. Ny valiny dia efa namberimberisika matetika ny fananana ny akanjo maha-EOV missionnaire dia isika, ary io zany no anao mahatonga sika anana an'izay nouveau départ zay raha isika miezaka mameno ireo sazoa sota, mameno ireo siny N. Matetika averimberina hoe inona moa ny dikan'izay mameno ny sazoa sota izay, sy inona ny dikan'izay fa isika mivelona ny sitrak'Andriamanitra. Ka raha manaonao foana isika, mivily lalana isika, maka repera hafa isika fa sy Kristy, dia sy manao ny sitrak'Andriamanitra isika, sy mivelona ny finoana, sy manatanteraka ny didim-pitiavana, ary matetika ny vokatry n'izay dia isika kivy. Ka izay indrindra velombelomy ary ny finoasika amin'ny alalan'ny famenona an'ireo sazoa sota, ka ahafahasika mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Izany no ananaran'ny mason-dahapaoly asika ao amin'ny vakiteny faharoa amin'ny taratasy no ny Filipianina, raha nyresaka ny traikefana izy: aiko ny miafy, aiko ny manambe, efa nianatra ny ovoky sy hononao, ary ny anabe sy ny sy anana, na inona na inona, na iza na iza, ary na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona. Ny dikan'izay dia i Kristy azy no fiainana, ary zay ny tiany ho ampianarina ho an'ny kristianina tany Korinto. Ka atoky ny an'Andriamanitra, zany hoe ny tadiavin'ny Paoly dia isika manao ny asan'Andriamanitra, ary raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia izy no anao ny asa sika, ary dia amin'izay ivelona bebe koa ny maha olo raika ao amin'Andriamanitra isika. Ary raha fitinina izay rehetra izay dia io no mahatonga sika milaza hoe sy tany malemy anorenam-pangady, nefa ny finoana fa tany lonaka iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka izay ny fahasoavan'Andriamanitra miasa izay no matetika no misy mangirifiry, satria fanadiovana an'ireo zay sy mety eo amin'ny fiainansika izay. Ary io fahasoavan'Andriamanitra manadio io no mitarika sika amin'ny fahasambarana lay fiombonana amin'Andriamanitra. Ry Jesosy Tompo, ansoinao tokoa izahay araka io fanoarana io, ansoin'Andriamanitra ray ny olona rehetra ho tonga amin'ny fanasana rehefa satarinay izany amin'ny fankalazana ny Eukaristia. Jesosy Tompo, mankasitraka anao tokoa izahay, ampio ary zahay
iombona tanteraka aminao sy anatonanao fosiny fa anana fo feno anao ho avozo zahay. Ampio zahay hitrotra aminao ka rehefa mitrotra aminao zahay dia miova ary rehefa miova dia afaka mpiova ny hafa manodidina anay. Ka amin'izay zahay dia ahay ikolokolo an'ity tranobe iombonana ity dia ho fianakaviana ray ho penadahy tokoa izahay ifanasoa ifampisimbona eto amin'ny fanorenana amin'ny ity tranobe iombonana ity amin'ny fikolokoloana an'ity tranobe iombonana ity. Ampio izahay sy sara velasi amin'ny fifandraisanay rehetra fa tena ikasaka mandrakariva ny fiombonana ay ampitraotra ny finoana sy ny fiainana an-dandrivanandro iOEOV vita batemy ka iraina ho tabernakla velona engany ho eukaristia ny fiainanay. Masiny Mario reninay mivavao anay mba ho tabernakla velona takanao izahay. Aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu